Tanjona lehibe amin'ny drafim-panarenana ny orinasa JIRAMA ny ametrahana tobim-pamokarana azo avy amin'ny herin'ny masoandro 700 megawaty miaraka amin'ny bateria manerana amin'ny Madagasikara mba hampihenana ny fandaniana solika. Tafiditra ao anatin'io ihany koa ny fepetra anesorana ny trosan'ny JIRAMA amin'ireo sehatra tsy miankina. Misy ihany koa ny fepetra anatiny izay mikendry ny hampiakarana ny fahombiazan'ny orinasa. Anisan'izany ny fampihenana ny fahatiantoka amin'ny sehatry ny jiro sy ny rano, fampitomboana ny vola miditra, fanavaozana ny toby famokarana herinaratra sy ny tambazotra, fampihenana ny fanjifana solika ary ny fampihenana ny isan'ny mpiasa amin'ny alalan'ny fampandehanana amin'ny sotro ronono. Manamafy ny JIRAMA fa tsy misy izany fanaovana privatisasion'ny orinasa izany mihitsy ny resaka. Miatra ny taona 2024 hatramin'ny 2024 ity drafim-panarenana izay efa neken'ny governemanta malagasy ity. Tanjona amin'izany ny hanarenana ny JIRAMA ahafahana manome tolotra tsara kokoa ho an'ny olom-pirenena malagasy. Samy mbola miatra kely ny olan'ny herinaratra sy ny rano aloha izany atao anatin'ny 3 taona. Ny KMF-konoe dia ho isan'ny hanolotra tolokevitra ny amin'ny hanatsarana ny sotra-pifidianana ile taona hoe le système électoral mihitsy eto Madagasikara. Tsy amin'ny finiavana politika ny eto amintsika, hoy ny filoha nasionalin'ny KMF Konoe, Robert Namerson, raha nanonievy manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny resaka fanampoizinana ara-tsakafo, ny tazomoka ny Kongo, dia nasiany ity fikambanana ity resaka manokana ihany koa, ny mahakasika ny fifidianana loholona sy lehibe ny faritra ary ny vokotany. Sotra-pifidianana tahaka ny rehetra ihany ny fifidianana azy ireo, ka tokony hirosoana, hoy ny ao anivon'ny KMF Konoe. Ny angatahany fikambanana moa raha par rapport amin'io dia hoe mba isian'ny tena transparence na ny mangarahara ny amin'ny hoe efa nisy moa ataontsika hoe ny fandefasana ireo singa ny ivelany dia miandry angamba avec traçabilité hoe ina marina tena zava-mitranga ary ina ny tokony vahaolana ny amin'izany satria maro ny malagasy mitebiteby ny amin'izay lafin'izay. Aminay zany dia ny famonoana moka angamba no hitanay ho vahaolana. Mikasika ny fanovana ny lalam-pifidianana kosa dia tsy tokony hevitra olo-tokana na hevitra toko na fiherehana tokana no tokony hanatsarana ny rafi-pifidianana misy eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ho an'ny KMF Konoe fanabeazana olo-pirenena manokana dia hanana tolo-kevitra ny amin'io fanatsarana ny lalam-pifidianana izay ivondronan'ny seni izy ireo. Ny finiavana politika ny mbola tsy ampy eto amintsika ka miteraka olana. Ina moa mahatonga ny amin'ity ny finiavana politika tokony tsy misy olana loatra raha ny fandiniana azy ny tokony anomanana ny fifidianana eny anivon'ny faritra. Izahay dia tsy manizingizina mihitsy hoe tsy maintsy atao ny fifidianana lehibe ny faritra na ny eny anivon'ny fitantanana eny anivon'ny faritra mba tsy ilazana indray hoe noho ny tsy fahavitana io dia ahemitra. Aminay zany dia tsy tokony hisy fanemorana ninona antony ny fifidianana senatorialy izay atao eto amintsika zany. Na dia zany mamporisika ny fitondram-panjakana ihany mba hihevitra na ilaza ny tena position marina mahakasika ny fifidianana eny anivon'ny faritra sy ny eny anivon'ny faritany izany.